Alléluia. Manona fiadanan'i Jesosy ao antsika tsirairay avy zay tonga eto. Fakitsika avy hatrany Jaona toko fahenina 9:7-10. Saminay amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay aloha no hanomboantsika azy. Za zany te akahery atsika dia te hampandroso nisy tsy teny fampandrosoana zany apetraka ny tompo aty aminany, indrindra fa ho antsika ndroso tamin'le batisa zany sy izay efa natao batisa hatramin'izay. Ozy ny tenin' Jesosy eto hoe raha tsy misotro ny rany zanak'olona sy mihinana ny nofony ianareo dia tsy hanana fiainana ao aminareo. Inona moa ny rany zanak'olona? Ny rany zanak'olona dia Jesosy ihany no manambara azy any amin'ny Efesianina 2:15, Efesianina 2:13 hoe fa nampanekekena ndray tsika tamin'ny alalan'ny rany Jesosy. Fampanekekezana, fifandraisana, zany hoe raha dika tsotra dia vavaka. Tsika tsy mahafaka misaraka mivavaka. Ny kristianina ny tena atao hoe kristianina manara-dian'i Jesosy dia tsy mahazo miala mivavaka, mandohalika isan'andro. Lioka 18. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tsy mety. Io tsy azo atao hoe sombosombo-potoana, tsy azo atao hoe fotoana indrakindramina, tsy azo atao hoe fotoana apahapahany fa rehefa hoe tsy mety. Misy antony Jesosy mahatony teny an'izany. Lioka 21:36. Miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Tsy afaka no tonga ao aminao mihitsy ny hery raha tsy ampivavaka ianao. Tsy afaka no tonga ao aminao mihitsy ny hery ahafahanao manoatra fahotana raha tsy ampivavaka ianao. Tsy manana hery ianao. Anoherana ny fakapanahy raha tsy mifandray, manana connexion isan'andro isa-tsegondra amin'ilay Andriamanitra manafaka. Zay le tenenin'ny zoko tantely teo hoe possible ve ny itoerana ny fahamasinana? Possible satria Jesosy ao anaty, le izy ao anaty, le anao mihinana anazy. Tadidio zay ny tenin'ny Paoly. Na iza natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy ianareo. Andriamanitra dia fanahy, Jesosy dia fanahy. Jaona 4:24. Ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia io fanahy izay tafitsika miaina ao anatintsika io mila misakafo io, raha tsy izany io maty. Maty io raha vao tsy misakafo. Sakafo hoan'io dia le nitenenin' Jesosy teo, le Jaona 6:53 teo, misotro ny rà io dia mihinana ny nofony. Fa maty io raha vao sady tsy ohatry ny vatantsika ihany. Maraintsika misakafo, atoandro misakafo, hariva misakafo, raha tsy izany reraka. Dia raha vao ataontsika ambanin-javatra le fiainam-panahy, hoe isan-kalahady ihany vao hoe andray teny, na tsy fantatro, isa-maraina fotsiny. Fa za tena mbola manamafy aminareo tsy hapahapaha-potoana io tsy fotoana indrakindramina io fa fiainana isa-tsegondra, isa-minitra io. Raha tsy izany ianao lavoana. Inge tsoroko tena hoe ambarako mihitsy zany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny problème va ty amintsika ihany. Mahatonga antsika reraka kivy solafaka tafitohana satria nahoana efa eo ambany masontsika ny teny fa tsy iainantsika. Rehefa niteny Jesosy hoe tsy mety raha mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Matosa antsika tsy ampihery avaty amintsika ny olana. Fa Jesosy tsy manavakavaka izany. Tsika ve mety mieritreritra hoe mandeha ho azy ny joro eto ohatran'izao? Tsia. Tsika ve mety mieritreritra hoe mandeha ho azy ny joron-dralatantely eto isan-kalady? Tsia. Misy zavatra atao ao, misy fandolianao, misy fiaretanao. Zay le teneniko hoe tsy mety, tsy mety, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ho antsika rehetrarehetra zany, tsy ankanavaka. Te hijoro ve ianao te haritra fakapanahy ve ianao te hena amin'ny fiainam-pahamasinana ve ianao le tanysain'ny rahalalova teo? Tsy afaka misaraka, mivavaka sy mifamakiana ny teny isan'andro. Jaona voalohany
tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Nandrentsika mitady zavatra lavitra be izy ary Andriamanitra tsy mba miteny amiko mihitsy. Ahoana ary zoko tantely mahita zavatra tenena foana na imisana. Tsy an'le olana fa tsika ny olana satria tsika tsy mihinana sy misotro, tsy hoantsika le tena sakafo. Zao no mofinaina hozy Jesosy. Na iza misotro amin'ity loharano ity mbola angetaeta ihany izy, fa na iza misotro an'le loharano avy aty amiko tsy angetaeta intsony izy mandrakizay. Sotroy le tena rano iaino hoano le sakafo velomo ny tenanao, aza atao kilalao miantra manainy io atsoatsy. Ary zao kristianina amin'izao 2016 zao tena teneniko aminareo fa kristianina farak'izay tokony tena izingizina mihitsy amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Tena izingizina amin'ny fandoliana, amin'ny vavaka, amin'ny famakina ny teny. Misy antony Jesosy mahatonga teny an'izany. Misy antony. Azo atao tsara ny mijoro ao anaty fahamasinana, azo atao tsara ny mijoro tsy kivy tsy lavo. Lioka 6:46. Nge vakitsika kely mihitsy zay amin'ny anaran'i Jesosy ho vaky toy izao rehefa nahitsika rehetrarehetra. Ary ahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Izay rehetra manantona tsy mandreny teniko ka mankatoa azy dia asehoko anareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy, ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana dia namely azy mafy ny rika, ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy ary loza naharavany izany trano izany. Ozy Jesosy hoe zay olona mandreny teniny ka mankatoa azy dia hoarina tahaka ny lehilahy endry nanorina ny trano niady lala dia nisy fanorenana mafy teo ambony vatolampy. Dia rehefa avy be ozy ny orana nisy rika be fa tsy niozongozona akory zany trano zany. Tahaka izany nanoarana ny olona zay mankatoa. Fa problème antsika tsy amin'ny fankatoavana, mandre ihany fa tsy mankatoa. Mampalahelo mihitsy fa eto tsy hivon'ny tompo le izy dia tsy maintsy teneniko. Alleluia, tiako ianao Jesosy, zao ankatoanao. Nefa vao mivoaka eto dia voka sigara. Tsy avelan'i Jesosy afeniny zany fa ataony hita mba ho tenenina sy ahintsy. Manana fatahorana Andriamanitra. Galatiana 6:7 Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafon'ny olona no jinjainy. Raha mamafy araky ny nofo ianao tsy maintsy jinja fahasimbana araky ny nofo. Fa raha mijinja ho amin'ny fanahy ianao dia jinja mafy araky ny fanahy ianao dia jinja fiainana. Tenin'Andriamanitra dia marina foana ary ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka arak'izay nanoratana azy. Toizantsika kely le resaka fanahy teo, le sakafo teo. Jaona toko favalo andininy fa 7:30. Jaona 8:37 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Mitady hamono ahy ianareo izy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Tsika aoka tsy hijanona fotsiny hatreo amin'ny fahalalana. Na hoe nindroso tamin'ny dingana amin'ny batisa dia hoe manantena hoe voavonjy. Tsy izay vita batisa dia hoe voavonjy. Aza mionona amin'izany. Dingana fotsiny izany fa tsy mbola antoka ho anao. Dingana tsy maintsy atao fa saingy tsy antoka ho anao. Fa Jesosy niteny mihitsy, tady hamono ahy ianareo satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. Zany hoe tsy mitombo zany efa misy aho fa tsy mitombo. Dia betsaka amintsika koa noatra zany, manana teny fa tsy mitombo mihitsy le izy. Tsy ampy sakafo.
zay ihany le jaune 6:53 teo tsy misakafo an'le nofo mbola zatra mihinana ronono foana mofo gasy foana tsy mihinana vary tsy mihinana résistance mihitsy zany hoe mba mampatanjaka tsy mamoky tena tsara any ka reradraraka le fanahy dia lasa oharina tahaka an'le lehilahy adalana norona ny tranony teo ambonin'ny tany ho avy amin'izay ny problème avy eo karazana olana maro samihafa izay tsy maintsy raha mbola kristiana dia tsy maintsy hiaran'izany avy eo lavontsika rerakitsika tototo hoe tseroa amin'izay dia very hevitra mihitsy io fa ahoana ihany ary tia miaraka amin'i Jesosy ity dia lasa nefa rano lasa ny amin'i Jesosy ihany lasa mahazo tsiny tsia ny olana dia aty amintsika ny olana avy aloha hitombo le teny fa any ny tenanao aza miandry fanentanana be aza miandry fanentanana hoe zoko tantely anentana na namisana tsy fantatro vao hoe androso tenin'Andriamanitra dia miteny any amin'ny Hébreu 9 aoka ilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'izao ny amin'ny Kristy mila mizatra mila ilozana zany na efa ao amin'i Jesosy ary ianao mbola mizatra tokony ilozanao inona ny tokony ilozana mizatra tokony ilozana dia le ohatrany hoe efa mieritreritra hoe efa voavony satria vita batisa dia mivavaka isan-kalahady tsy ampy zany isan'andro mila miaina mila misakafo amin'le teny ary tsika rehetra tokony isy fitombona tokony ianao zotom-po raha misy fotoana tokony raha manana fotoana ianao azonao lanina amina zavatra hafa ajanony fokisy loha fanahinao raha misy fotoana ihany mba afaka tsy fantatro akoatra ny asa tsy maintsy atao ny andraikitra sy ny adidy fa ny ora lasa nabavy ary tsy moramora tsy mandeha ho azy io fa misy zavatra tsy maintsy takina amin'ny zasy ianao vao afaka mandeha Petera 2:1-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra ary toe-panaraka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavana reo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra ery amin'ilay voalohany nanombohany azy dia izao mba hahafahandreo zavatra eo tanteraka koa noho izany manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo fa any ny tenanao aza manaiky adaladalainy zavatra zany tsy azahoanao an'le loka lehibe dia fiainana mandrakizay fa ny devolo miezaka manao an'izay azony atao rehetra andrebirebenanao amin'ity karazana teknôlôjia fiainana luxure tsika tokony hijanonao anatin'ny fahatsorana foana miaraka amin'i Jesosy aza manaiky efa nomena le fanahy mahery ianao fa tsy fanahosa tandremo fa maty io fanahy io raha vao tsy fahanana raha vao tsy misakafo Tesaloniana voalohany 5:5-7 aza mamono fanahy matoa izy miteny zany mety maty zany le izy tsy ho fatiny novinanoviana fa izy ny créateur izy ny namorona an'izao rehetra zao fa miala ao anatinao izy maty ao anatinao zany izy tsy ao anatinao tsony rehefa tsy fahananao reraka izy rehefa tsy misakafo reraka izy rehefa mangetaheta io koa tsy rano foana amin'ny fahanana anazy nisy fotoana tena tsoroko mihitsy nisy fotoana ohatrany hoe vavaka foana fotsiny aloha ny tiako vavaka dia tsy ampiteny mihitsy ohatrany hoe malaina fotsiny tsy fantatro hoe inona mampalaina anahy ohatrany reraka be vao mamaky an'ilay baiboly mamaky kely fotsiny dia reraka be dia ohatrany hoe misotro rano foana fotsiny zany ny ataoko
de ohatr'izay ihany hoaro amin'ny tenantsika hoe rano foana sotroina avana kaloria anao raha miena ny calcium miena ko an'le rano de reraka ihany ianao fa tsy ty zany tsy afaka miala mihitsy ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra sakafo isan'andro sanandro tsy maintsy hohanina tsy maintsy hohanina raha misy fotoana ihany a averiko ihany raha misy fotoana afaka laninao amina zavatra hafa mety tsy voatery fahotana mantsy le izy eo mavofitaka atsika indraindray satria ty tsy fahotana de mba manalazy kely mba miala voly zao vanim-potoana zao vanim-potoana farany ararotiny ny andro azo anaova-tsoa ararotiny ny fotoana afahanao manovo hery eo amin'i Jesosy tsy voatery ahita rahalasy anabavy ifankahery ohatr'izao tsony ianao fa manana fifandraisana manokana amin'i Jesosy Kristy manana fahaleovan-tena ao amin'i Jesosy fa tsy misy mahasamihafa asy anao tsisy mahasamihafa antsika siry Jakoba 5:17 i Eli tsy misy mahasamihafa antsika amin'ny Eli fa inona no mahasamihafa azy fotsiny na hery mivavaka izy de afaka mikomandy ny zavatra rehetra izy de tanterahany ray zany satria faliny ray satria ampy fifandraisana de manana ihany koa ianao a fifandraisana manokana ohatran'izany fa tsy mandeha mihitsy koa io tsy mandeha io mangataka amin'i Jesosy mihitsy mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofintsika zany tena mba hiaina tena tonga de mba ho tanterahantsika tena hoe materim-panahana izy satria za mahita sarotra ny metsara velatsiva Jesosy mahita ny ao am-po za mahita tena hoe misy tsy mety mitombo mihitsy mandeha ny fotoana mandeha ny andro fa tsy misy fitombona mihitsy mila mamoa zay le mila mamoa teo misy fitombona tokony hohita eo aminao misy zavatra tokony ilozana Tesaloniana 2:4 arakaraky ny andehananao ihany no hitombonao bebe kokoa tanao fa mbola miankina any aminao ihany le izy tsy miankina ty amiko fa tsika tsirairay avy araky ny andehananao no hitombonao tsy mitombo mihitsy ianao rehefa tsy mandeha na inona ataonao na inona tsy haiko zay inona ataonao e na iankina amin'ry ianao na iry na isavasava izy ianao na fohenao daholo ary karazana toriteny eo anaty internet sy karazana boky rehefa tsy ianao ny tenanao mihitsy ny mandeha tsy mitombo zany nefa mila mitombo raha vao tsy mitombo tsika kapainy Jesosy efa epototry ny azo mifamaky efa andro farany zao fa manjombona ny andro aza variana am'rehaka zao tontolo zao tsony aza variana zany resaka vola sy hareny zany zavatra ho potika zany marka 8:36 inona moa sy ho azon'ny olona na ho azony azy zao tontolo zao nefa ho very ny ainy tsy mandalo io ry zareo a ny akamaroan'ny kristianina mbola variana amin'izany fampanjiny ilay tompon'ny finoana Jesosy Kristy ataovy izay irosonao aminy ataovy izay izomana le fiainana mandrakizay mandro soa zavatra pratika iainako de zaraiko aminareo a tena anisan'ny mampandroso analy izy de tsy azoko fikirina ao samyrery ataovy izay fomba rehetra afahanao a mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra sy mifandray aminy fidana ndreny baiboly kely reny tsy fatako izay fomba rehetra azonao atao zay zao ny mba mampandroso anahy de zaraiko ihany koa fa mampandroso atsika fidana le baiboly kely atonao posy reny eto mandehandeha any ampiasana vao manana na 10 minitra ary sokafy fanalitera na phrase ray ary nitanao miteny iny fanahy iny zao na 663 niteny zan'ilay zako taminareo de fanahy sy fiainana fanahy iny vao miteny fotsiny iny ka raisinao misy fetraikany iny ary manovy iny aveo tsy voatery miandry toroteny be sy etsy eo ambany masonao ny teny nomenanao le teny tsy normal koa zany kristianina tsy manana baiboly zany fa tandremo a loza zany loza memezany devoly tsy sabatra miaramila tsy mitondra basy ndeha hanafika nefa eny an-taninady sady tokony hoe mamenatra mihitsy ary zany raha ny tena marina kristianina tsy manana baiboly mamenatra zany
aza atao kilalao, aza atao kilalao fa hanenenana angio matiantoka ange efa niaritra tety ihany dia avy eo tonga ary amin'le fitsarana dia hoe ariany anjaranao matiantoka tsy hoe naminany dia hoe za tonga ary nanao asa be nandamy miliara nanao tilikamo dia zaho ary na hoe nandroaka dia monita amin'ny anarany dia tena mivoaka le izy dia hoe ho ary tsia hoano sakafo madio mangarahara tenin' Jesosy Kristy fahano ny tenanao fahano atao voky isan'andro san'andro fa rehefa voky ny tenanao a za mijoro vavolombelona aminao fa tsy memezana fotsiny le olana rehefa mitranga ohatra le lehilahy endrina norina ny trano teo mbo vatolampy ny olana tsy maintsy misy a za tena hiarany be mihitsy fa rehefa tena tsara orina le izy tena mitsikitsiky ianao dia afaka milaza salamy 27 ianao avy eo tonga dia salamy 27 ny ainanao ny fahavaronao manenjika arany izy indray ny tafotoana dia triny hoe memezanao zany zavatra mitranga satria izay le matateraka an'le Luka 6:47 tena raiso amin'ny fo zany raiso amin'ny fo zany mangataka mafy amin'i Jesosy mba tsy handalo fotsiny zany teny zany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy mba tena hanan-kery aminao zany ozy izy ao amin'ny Romanina 6:19 hoe tahaka ny nanoloranao momba ny tenanao ho mpanompo ny fahalotoana tanteraka ny fahalotoana fahiny no aoka koa mba noloranao momba ny tenanao mpanompo ny fahamarinana atateraka ny fahamasinana tsy taterateraka fahataniko io fahamasinana io fa atoloro momba ny tenanao ho an'le fahamarinana izy le fahamarinana izao ny lalana azy fahamarinana fiainana Jesosy Kristy atoloro momba ny tenanao rehetra atoloro momba ny tenanao rehetra aza vela isy ho an'ny zavatra hafa intsonina n'izao tontolo izao raha misy tia an'izao tontolo izao izy dia tsy ao anatin'ny fitiavana andray mora be le ny teny hoe tiako ianao Jesosy tiako ianao Jesosy nefa zavatra iainana ary avy eo mbola tia an'le zavatra zao tontolo izao dia izy Jesosy hoe fa iza ny tena tianao marina e za sa le zavatra e tsisy ifandraisan'ny maizina sy ny mazava io tsy afaka sady misabakatsy tsy azo atao na ara-panazany na ara-nofo Koritianina 2:7 aoko tsika nadio ny tenatsika ho afaka falotona rehetra na ara-nofo na amin'ny fanahy ataony karazany roa mihitsy hoe na amin'ny nofo na amin'ny fanahy satria ara-nofo misy tsy maintsy be da be zavatra tsy maintsy esorina amin'ny fanahy misy zavatra be da be koa tsy maintsy esorina fa tsy mety koa raha hoe sady sabatista no tsy hinakisoa no jako nefa isisika ao amin'le teny tsy misy kilema hatria mbola miaotra mbola matahotra izay ihany tena marina Romanina 6:14 tsy manan-kery aminao tsony ny ota satria anao tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana zany hoe nizaniza mbola misabaka mbola te ho amarina amin'ny lalàna miaino ambany lalàna tsy mihinan-kisoa mitarina sabata sy ny sisa sy ny sisa na inona nataonao na inona nataonao tsy maintsy mbola manan-kery aminao amin'ny ota tsy maintsy diso ty teny ty raha mbola raha hoe misy milazany tenany hoe za sabatista za tsy mihinan-kisoa tandremako ny lalàna nefa za tsy manota fa miaina fahamasinana diso ny Romanina 6:14 raha marina zany za milaza n'izany dia za koa tsy hivavaka ntsony raha zany ny marina satria diso le teny fa satria marina ny teny a dia masahako mizingizina car le péché n'aura point de pouvoir sur vous izy n'aura point de pouvoir satria Jesosy Kristy ihany ny finoana azy omba fahasoavana John 9:17 lalàna dia mena tamin'ny alalana Mosesy fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia tonga tamin'ny alalana Jesosy nitsahatra teo ny Moïse fa ndraisin'i Jesosy ny fahamarinana sy ny fahasoavana mba hanafaka anao noho izany aza misalasala intsony aza manaiky ho tsaraina intsony zay resaka sabata fihinanana sy ny fisotro
zay ny ambarany Kolosiana 2:16 manana antoka amin'ny fanaranan'io aza sarasara-tsaina intsony dia izay ihany nefa hoe fihinananao sy ny fisotronao an'le rano madio mangaraharato raha manana fotoana ianao amakina an'ireny boky mbola misy elanelany ireny mety hoe mitarika anao ho ato ihany le izy ko tsy aleo hoe tonga dia ato direct ato ny tena loharaha madio mangarahara. Jakoba 4:5 ny fanahy izay menantsika dia sary-piaro ka raha vao asianao mpanelanelana mety ho sary-piaro izy fa maninona ary tsy mba tonga dia za direct 1 Jean 2:27 tsika tsy mila ampianarin'olona fa ny fanahy ny fahamarinana no mampianatra anao marina rehetra sary-piaro izy zany raha hoe asianao maka zavatra ianao na maka boky na maka olona mpianatra anao foana. Za tsy miteny hoe tsy ilaina. Efesianina 2 dia miteny hoe fa izy nanome ny sasany ho apôstôly le 5 ministères zany dia misy mpampianatra ao. Izy zany nanendry olona ho mpampianatra fa inoy tsara ny feony. Rehefa asiny manantona le mpampianatra ianao dia manantona ianao dia inoy tsara zay teneniny mpampianatra iny fa alohan'izany izy aloha ny enona anontanio izy loha ho aiza ahoana ny afantarako an'ity anantona aniza fa za mijoro valolombelona aminareo a tsy menatra zany za tsy manana diplôma tsy manana fahaizana tsy izy fahalalana fa rehefa mamaky an'ity kosa tena tonga dia éclairé tanteraka tonga dia mazava ny zavatra ambarany rehefa izy tena izy no angatanao mangetaeta rehefa katsahanao izy tena hitanao manambara aminao izy raha tena mifonao manontolo ny katsahanao anazy. Jérémie 29:13 ary io tena misy toetra tena takian'Andriamanitra mihitsy amin'ny fomba fikatsahana anazy io. Andrandrely izy ataontsika ambambanjavatra somary amaivamevantsika ny fikatsahana azy vakio anie ny oabolana toko voalohany leo vakitsika kely nge zay oabolana toko faharoa azafady io hoe fahendreny io tonga dia azontsika soloana hoe Jesosy Kristy satria nahoana 1 Corinthiens 1:24 dia manambara fa na iza na jiosy na jentilisa dia Jesosy Kristy kosa ilay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Jesosy égale fahendrena afaka soloantsika fahendreny ty teny ety satria izay mihitsy nanambarana an'io amin'ny anaran'i Jesosy anaka raisinao ny teniko ary raketinao am-ponao ny didiko ka tonga laninao amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandreminao ny fahalalana ny fonao. Eny raha miantso ny fahalalana ianao ary manandratra amin'ny feonao azo saina raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka arena feno dia ho fantatrao marina ny fahatahorana ny Jehovah ary ho hitanao ny fahalalana n'Andriamanitra. Zay vao tonga any amin'ilay teny hoe ho hitanao tsara ny fahalalana azy te halala azy marina ve ianao aloka aoka hipetraka tsara le etaeta fa hitan'i Jesosy le tena mangetaeta azy marina. Ary io zao karazany anankiray zay ambaran'i Jesosy hoe raha ohatran'ity le karazan'le olona dia ahita tokoa izy ohatran'io ve ianao tokony ohatran'io tsika tokony ohatran'izany tsika tena hoe mitady raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka arena fenona. Za mahatonga anahy ny teny am-piandohana tsy hahisombontsombo-potoana ary zareo tsy apahapaha-potoana tsy fotoana indrakindramina tsy fotoana ohatrany hoe programmena fotsiny isaky ny amin'ny maraina zany amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 mba mamaky teny kely aloha zay tiany io na amin'ny folo na amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 maraina ary ny tiany rehefa tazonina eo aloha ianao zaranao ary zany fa io tena katsahana taka amin'ny fikatsaka arena fenona volamena ohatrany ahoana amin'ny fikatsahan'olona volamena zany mandavaka hatrany amin'ny 70 mètres
profondeur any vao mahita miaritra ny hafanana miaritra ny tebotebo hoe rodananyty tany ty ato sy ny sisa zany ary ny fitrandrahan'ny olona n'le arena fenina maiky amin'ny fitrandrana an' Jesosy Kristy fitiavana daoly ke mahatonga an' Jesosy manao an'izany mba tiany ianao tonga any tenao tonga marina fa tsy aholakolaka fotsiny dia tsy tsorona ny marina hoe tena zao le ikatsahana an'io resaka vola serena foana ny tenenina aminao eo fa le tena atongavanao any tsy tenenina hoe zao mihitsy atao zao mihitsy ny tena takina aminao dia tonga any ianao zany no ilainy tsisy antony afa-tsy zany nge ry olona ny anarana an' Jesosy fiainana mandrakizay tena hoe fiainana mandrakizay fa oka nefa tsy noho izay fotsiny fa tena hoe amin'ny foa fitiavana ho babo ny fitiavana an' Jesosy fa eo ihany le fiainana mandrakizay iny zany tena hoe iny lo tanjona lehibe fa izy koa nefa mitaky antsika mba ho tiatsika amin'ny fotsika rehetra amisaintsika rehetra amin'ny fanahintsika rehetra fitiavana be dia apetraho amin'ny Andriamanitra azy izy manomboka izao tena hovainy famindra hovainy fomba fiarahana aminy ajao tsara izy meo fotoana izy meo fotoana malalaka izy raha misy tia aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany tsy izy tsy nyteny hoe hitondra ny azo fijaliko fa izy ny teny hoe hitondra ny azo fijaliany eto ny azo fijalianao fa mifanjakany lanitra dia rombahana ary mpandrombaka makazy akeriny Matthieu 11:12 rombahana io rombainy inaranao entiny lalana ary tery makany amin'ny fiainana mandrakizay misy isifa aza manaiky mihitsy na iza mandeha na iza tsy handeha na iza d'accord anao na iza tsy d'accord mandeha ihany fa efa eo mba masinao ny teny io tsy misaraka aminao zany io ny olona mety mandao anao fa rehefa mbola eo ny teny eo Jesosy dia mahereza foana dia mandeha ihany na misy fotoam-bavaka anatsisy efa fiainanao le izy dia aza avela mihitsy tsy aza miakinakina amin'izan'izan'izan'izy zany Jesosy Kristy avy a Nazareta ihany ankinana ary anikininy fo 100 isan-jato fa tena fifalinana endra rehetra fa tena hoe afoinao mihitsy ny zavatra tena manaiky a Jesosy loha ranga voditra daholo reto a ndraindraiky zavatra tsisy dika ndraindray mandoto ny fo dia vesarana iny dia tsy tamana le fanahy na resaka telefôna ary tianao be le telefôna dia misy simba kely za zao somary tratran'izay kely nisy fotoana nesoriko teo amiko mihitsy le telefôna amin'ny farany meko olona aleoko mampiasa an'le oziny olona hoe foza satria iny tsy mampandoto fo ah tsy mikitsy nampisimba ary le izy ohatrany tsy problema tsy maninona dia mitohy foana le fiadana le fifaliana ao amin'i Jesosy dia ohatr'izay koa zavatra rehetra fa tsy hoe telefôna rery mety zavatra nananao meny Jesosy ianao tandremo mety ho simba io mety ho potika io mety hisy angalatra mihitsy ary io izany tompo toetra ianao fa tazomy foana le fiadanana zay meny Jesosy a tazomy foana dia azomy le fiainana mandrakizay tsy mandeha ho azy io tena tsy mety mihitsy le ato anatiko miteny foana tsy mandeha ho azy io mitombo mandrosoa mandeha ihany dia avy eo no mitombo tsikelikely manombo mandeha rehefa hitanao hoe terem-panahy ianao mandeha ana mitory fa tsy voatery tanina vao mandeha mitory io tsy voatery hoe mandeha mitory teny be anaty efitrano ohatr' izao vao hoe mitory mandeha any eny antsisin-dalana eny dia manakana olona dia mitory fitombona ara-panahy daholo zany fandrosoany zany fa raha manapa-kevitra aminao an'izany ianao mitombo ianao tsisy an'izany hoe za mpianatra Jesosy fa za aloha le mitory mbola tsy mety amiko tsisy an'izany tsy mety zany zay mpianatra Jesosy tsy maintsy mitory zay mpianatra Jesosy tsy maintsy hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 12:14 hoe ahoana mbola izy amin'ny anaran'i Jesosy
jauna 14 12 zavatra hoy izy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izao mankany amin'ny ray zay mino an Jesosy zany tsy maintsy ny asany ataony io tsisy kristianina mipetra-potsiny zany ahafahanao miazona le fiainana mandrakizay daholo nefa ny anton'izany mba tsy ho variana ianao amin'ny fiainan'izao tontolo izao mandehana mitory vokiso aloha ny tenanao vokiso fenoy avy eo ianao tsy avelan'iny hipetrapetraka zany tsy avelan'iny tsy hamoy ianao mirehatra iny zay nambaran'ny Jeremia mirehatra tahaka ny afo ao anatin'ny taolako mihitsy le izy dia tsy mamela anahy hatria izy efa niteny tamin'i Jehovah ray mihitsy hoe tena tsy vitako tsony ty va aloha za tsy hanao an'ity tsony fa le teny le efa afo mirehatra ao ny tsy mamela anazy dia fenoy verina amin'izay foantsika satria izay mibazan'le izy izay mihitsy ny tena naterem-panahy napetrako ny tompo ao anato fenoy tenin'Andriamanitra fenoy tenin'i Jesosy Kolosiana 3:16 aoka ny tenin'i Kristy no hitoetra betsaka ao anatinareo aoka ny tenin'i Kristy no hitoetra betsaka ao anatinareo Jesosy hanampy antsika fitiavana ny anton'izany fa namasina mbola hitarika antsika fa mangataka amin'i Jesosy fotsiny mba tsy handalo fotsiny zany fa tena hiainana hiantra ka mba ho kristianina mijoro daholo kristianina mamoa kristianina tsy sariny sy endrikendrika na fombafomba fa kristianina mirehatra babo ny fitiavan'i Jesosy mitory amin'ny fahasahiana alleloia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zany mba ho tanteraka aminao halleloia